Fa makasika kosa ny akony fandalovan'ny filoham-pirenena Razonary Mampianina tany amin'ny distrikany Amboasary Atsimo dia fantatra fa nahavelom-bolo ny mponina tanteraka izay fandalovany tany antoerana izay ny farany herinandro teo araka ny nambaran'ny solombavam-bahoaka avy any Amboasary Atsimo Solange Angèle. Mponina aloha dia velom-bolo satria ny mondial moa zao aperiny mihitsika zao ny groupe zany tena tonga ara-potoana fa no ny lafiny teknika zany dia mbola tsy mandeha le groupe amizao fa ny vahoaka dia faly tena faly mihitsy satria voasambany zao zany tamin'ny tantarany Amboasary hoe président volany enim-bolana dia fa tonga nitsidika anay tany en plus n'izay koa moa zany nahazo 4 roko ny mpitandro filaminana amin'ny distrikany Amboasary Atsimo dia nahazo an'io tetezana mahafinaritra io pony mandrare ary tena hita mihitsy zany hoe re zao no mitoy dia mba tsy ho zanakala hafatsony zany ny agny amin'ny faritra Atsimo agny fa mba tena hoe mba zanakatrano zany zay zany tena raha agny fa na de zany aza le resaka tsy fandriam-pahalemana dia mbola mandrebireby eo akaiky eo ihany satria le 5 communes aty Atsimo aty dia tena mbola anjakany asandahalo fa mino zany fa hilamina tsy ho ela koa io satria efa hikisaka agny Atsimo agny zany reo mpitandro filaminana zay lasa agny avaratra amin'izay fotoana zao.